Mbola tsara tsika jiaby azafady aminareo misy accent hely za miteny fôtiny 30 ans zany fefaka tao en France en même temps za retraité militaire za nahita colonel Mikael maramila nitondra fitondragna za ravoravo zegny dioko ato colonel Mikael nivolagna avietsika gasy jiaby agnampy zegny mahatonga za eto nialako asanaka za mbola miasa koa nialako asanaka za agnatogno vahoakany Tamatave za olo baka Diego Koufali Daya nikaiky za volainy karakory mon frère anao mety agnampy za volanko za préfère quitter asanaka volanko za agnampy anao zegny naviako eto za maramila teo nagnano erany tany jiaby nandeha dans le monde entier natao nagnino nakazo io besoin zaza tsy avy zay volanko maro olo mivolagna Koufali Daya mandiana mizaha Koufali Daya io nareo mahay azovy maro olo ty olo tsy mahay izy mankaratsy izy olo tsy mahay colonel Mikael mankaratsy colonel Mikael fa izy koa mikoragna amin'ny Koufali Daya même amin'ny colonel Mikael olo tsotra humble honnêteté nareo mahita izy hitanareo fa olo juste azonareo zegny naviako eto ary za miprésente tous les diasporas que ce soit en France que ce soit à la Réunion partout dans le monde diaspora gasy ary 30 ans nipetrako any fa tsy adignako tanjazako ary Tamatave koa ninaka karaha tana koa ninaka karaha Diego koa ninaka Madagascar koa ninaka nitsika jiaby zegny azonareo zegny volanko za tsy de mahay mamaky kabaro gasy fa ela volanko zay fa fitiavako tanjazako volanko zay tegna zegny naviako eto volagniny Koufali Daya avianao ambila za miala asa volanko ambila za tsy mahazo 2300 € zay volanko ambila za andeha za tanjazako volanko tamin'ny patronaka za moliasa bon za misy retraite militaire zegny te voilà za tsy mila place fôtiny kofa mivolagna mila place za tsy mila place za fa misy place azonareo zegny fitiavako tanjazako fo naviako eto ary amin'ny frère anakaro jiaby ty zegny za navy nagnato merci aminareo dia amin'Andriamatoa Koufali Daya fampitaniko voalohany ao anatin'izay dia hoe inona le antony ahatongavany eto Toamasina amin'ity resaka cyclone ity voalohany indrindra aloha tena maro mihitsy ny vahoaka malagasy mahafantatra any Koufali Daya fa ny fomba nahafantarany azy dia ilay tambajosa serasera dia loatra le fanaratsena natao azy indrisy anefa za efa nahalala azy hatsy zay tsy resy lahatra ary tsy nahataitra anay le fanaratsena rehefa nifotopotorina mako le zavatra dia mazava hoe misy andian'olona tsy mahazaka zavatra mahitsy nataony Daya azy noho ny fanagejana nisy teto amin'ny firenena dia tsy maty valavo an-kibo hany amin'ny alalan'ny fanaratsiana be fahatany ny zavatra natao zao zavatra alehanay aty amin'ny renivohitsy ny fantsatsinanana zao manapofo ary manamafy amintsika vahoaka malagasy indrindra fa ny vahoaka eto Tamatave tena mahatsapa zany kay tena marina kay fa tena olona tsara lay Daya Koufali enkena fa mahasampanjara raha mety mitovy amin'ny olona eritseretinareo zay lazaina mitovy aminy izy amin'ny samby mahampanohana fitondrana azy koa enkena zany fa mety mitovy zany olona re zany Daya Koufali c'est le olona lazalazainareo amin'ny Facebook fa mitovy aminy fa eo fomba fiainana andavanandro sy ny fomba fahatsapany sy ny fitiavany vahoaka no tsy mampitovy an'izany olona zany io Daya Koufali io tena olony fo io ary olona mahalala ny ory vahoaka malagasy rehefa misy vahoaka malagasy tsatsany zavatra toy izao manjoany fahatsatsinanana zao dia mijoro foana izy zay ny nahalalana azy
fa tam'izany fotoana zany manko izy tsy le olona le mirehareha de tsy nifantatsy ny olona izy fa taty am'le fanaratsiana vao fantatsy izy ankehitriny zay mamerina ary mampiseho avoaka malagasy fa zao tokoa ane lay Daïa Kofaly olona miaraory amin'ny malagasy amin'ny mahaory azy toy izao manjoany faritra Atsinana zao fahapotehana no azo ilazana azy ary tsy takatsy ny saina mihitsy ny hoe ahoana ny hijerenany ty Tamatavy ty sy ny faritra Atsinanana nitondra ny anjara brikiny i Daïa Kofaly zay soloinay tena ty antoerana mihitsiny délégation marobe zay ny rahana hitondra ny anjara brikiny amin'ny ampahampananany amin'ny mahampanjaharaha azy iraisam-pirenena. Daïa Kofaly tompo mpanjaharaha fa tsy mpanjaharaha mifaninana amin'ny malagasy. Izy tsy toy ny sasany zay lazainareo mitovy aminy ny société ny atao Madagasikara 30 mifanipaka am'izany ny any Daïa Kofaly manana seha-pihariana izy fa any amin'le vazaha izy no mifaninana fa eto an-toerana afaka mijoro malagasy mahatsiaro tena voatoitoina amin'ny fihariana ataony Daïa Kofaly fa izy dia tsy mpanjaharaha malagasy ka miantsehatra amin'ny fihariana eto Madagasikara ka mety hanohitohina antsika mpanjaharaha fa nahafaly anay tompo eo ny fahalalana azy fa ny tenanay zao nanao antsoa fa ny mpanjaharaha malagasy rehetra zay misitraka ny mamy zay monina eto amin'ny firenena malagasy ka nanohina ny antso izy nitondra vary nitondra ciment nitondra fanitso tôle ary tsy vitan'izay fa noho ny fahapotehana betsaka ny azo mianjera azo lehibe misy ny lalana tena midy mihitsina noho ny rotsakorana betsaka ny lakanjany tsentsina de mbola mitondra anjara briky koa izy ho fanadiovana ny tanàna amin'ny alalan'ny resaka asa tana maro omena vaty-sakafo sy arabolany ny olona hanao an'izany mitondra ny anjara brikiny koa izy amin'ny resaka fandiovana ny lakanjany tsentsina mba hialana amin'le fahadoboan-drano sy be lehibe ny tanàna dobo-drano eto amin'ny faritra Tamatavy amin'izao fotoana zao de atao amin'ny alalana asa tana maro koa zany tompo korofo mamitoaka amin'ny tenda fa zany Daïa Kofaly zany tsy lavitra ny vahoaka malagasy amin'ny mampahory azy ary tsy hanelingelina ny fiharian'ny vahoaka malagasy ka diso tanteraka ny filazana hoe Daïa Kofaly mitovy amin'ny Rakoto sy Rabe zay mpanabotsy firenena tsy hiteny anaran'olona ho eto ka eto tompoka manentana antsika mpiserasera Facebook aoka mba ho tampitsy am'izao zao asa mivantana mivaingana eto amin'ny renivohitra Antsiranana zao Antsinanana zao ny fanaratsiana be fahatany fa andao ray fotsika ho an'ny vahoaka n'Antsinana toy ataony zao Daïa Kofaly zay soloanay tena ty antoerana zao koa mangataka amin'ny Andriamanitra hatrany mba hampiarina ny ty faritra Antsinanana ty zay nivery fananana mba hitsotra ny fiainana mba ho vita ny trano généraux-dana rehetra ary manentana hatrany zahay ho anareo mpanjaharaha eto Madagasikara alay tahaka zao ataony Kofaly Daïa zao niary izy nanana ny volany izy de ny ampahankarenany laniny ho an'ny vahoaka malagasy sahirana tsatsany rivo-doza toy izao ka zay tompoko ny afatra avy aminay ka manao makasitraka bevata ho an'izay rehetra efa nitondra fanampiana ary manantena sahady ho an'izay mbola tonga amin'ny manaraka sosa tompola makasika tonga amresaka fampitsara rano fisorana tsy mety nakalany hamamina manao mahavelo bevata antsika ray aman-dreny lonaky Atagalamena filohan'ny fikambana ara-drazana mpianatra avy any avarikadimy zay reto moa zany délégation zay nalefany Andriamatoa Daïa Kofaly na Kofaly Daïa zay zanaka malagasy mpiara-miasa ankaiky amin'ny filoha Mikaely ny antondia moa zany soa avao ty mazava ny antondianay zao zany zay délégation zao dia hitondra zay voatsirambin'ny tanany avy aminy ka
maro ny sehatra andraikitra zay mety hoentiny amintsika eto eo amin'ny lafiny famatsina na amin'ny resaka zavatra ilaina andavanandro zay a toy ny vary sy ny sisa eo koa ny famatsina satria ia raha mahita ny voikava mahatratra eto amintsika Toamasina eto a ny faharobatana trano fanaka ka mety hisy koa ny fanolorana fanitso zay na tôly amin'ny teny vazaha hitatsika koa fa tena simba ny tanàna maro ny hazo tapatapaka maro ny dobondrano eo anatsehan'izay dobondrano zay koa zany a mety hisy ary tsy maintsy hisy ny fandiovana lakan-drano amin'ny toera zay tena tsatrany zany a eto tapin-tanànany Tamatave ka eo anatsehan'izay zany tsy mety ho anay délégation ny hijabaka na tsy hila sodrano amitsika atangalamenany Tamatave zay soloanareo tena eto a isandrazana iaby zay misy ny avy eo amin'ny Antefasy Antemoro Fatsatsinana Betsileo Toliara zay zavatra zay a fomba tany tsy maintsy mampahafantatra atsika izahay délégation zay nalefany Koufali Daya zay mpiara-miasa amin'ny Voloha Mikaely na dia hitondrany zay voatsirambiny tanana zay ka eo anatsehan'izay hafaliana bevata ho anay ny nampiantso anareo androany ho fampahafantarana ny vahoaka ny Tamatave ny vahoaka malagasy an'izay programan'asa hoentiny Andriamatoa Koufali Daya eto Tamatave zay a ho fampitsinjovana ny mpiarabelona izay ka ny délégation eto a mila haitsika avao misy ny avy any Ampita-Dranomasina zay soloatena ny Andriamatoa Joakim izay nilako eto izy de délégation manokana avy any ivelany zay nalefany Koufali Daya manokana amitsika eto hijery ny zava-mandroantsika vahoaka malagasy eto Tamatave misy koa ny délégation avy eto toerana zay zahay no misolo tena azy maromaro misy avy eo amin'ny tanora zenizedy zay tariny Andriamatoa José zay eto izy a zay tariny Andriamatoa Prince atao kilany ato zay tanora mavitsika eto Madagasikara ny vatatenako zay mivola moa zany ao anatina fikambanana bandorozy fa miara-miasa akaiky amin'ny Koufali Daya amin'ny hofanantanterahana zao zavatra bevata eto Tamatave zao a manoloana ny mpiarabelona izao ka zahay rehetra reto a dia mampanje horem-poko horentany ny vahoaka ny Tamatave tsy akanavaka fa manomboka raha pitso dia hatao zay asa sy fanampina avy amin'ny Koufali Daya zay a ho an'ny vahoaka ny Tamatave zay tsatsa marihina kosa fa mialoha lalana ihany zahay zao fa ny fanjakana fohy be zay tariny Colonel Mikaely no tena hitondra fanampina hamatsina ny vahoaka Tamatave tsy akanavaka fa ny anay reto zany solo tena fotsiny ho an'ny Koufali Daya amizay tsatsany hisy vary io a hisy tôly io a hisy siramamy io a hisy asatana maro zay ataotsika zany a ho fandiova tanàna sy fandiovana lakan-drano ka zay zavatra zay ampahafantarina androany io ka manentana atsika vahoaka samby hotony satria ny antony de zao tsy ho vahoaka ny Tamatave zato isan-jato no hisitsaka an'ilay fanampina fa zay tsatsa kosa hiezahana izy io a hanenika ny arrondissement rehetra eto Tamatave io famatsina io ka
tsara zay zavatra zay a ampahalalana ny vahoaka ny Tamatavy androany koa manao mahavelo bevata sahady a ny vahoaka ny Tamatavy a faomenana Andriamatoa Joakim ny fitenenana satria izy no avy an-Andilam-bato a hanazavazava ny antom-pisiny am'izao fiarahana amin'ny Kofalidaya zao.